Zay ny amin'iny fa ivadika pejim-baovao hafa antanteraka isika tafiditra ao anatiny hetsika fanamafisana ny fitakina ny fiverenana ny fitantanana ny nosy eparsa amin'ny malagasy dia anatanteraka famparatiana fampahafantarana ny nosy malagasy eparsa ny fikambanany sehateran'ny Madagasikara sy ny mpikambana teo anivon'ny CST teo aloha ny alakamisy 3 hatramin'ny sabotsy 5 Desambra ho avy izao. Andeha ry arantsika ny sary. Ny alakamisy 3 hatramin'ny sabotsy 5 Desambra ho avy izao dia anatanteraka famparatiana fampahafantarana ny nosy malagasy eparsa ny fikambanan'ny senateran'ny Madagasikara sy ny mpikambana teo anivon'ny CST teo aloha hetsika izay natao hamafisana ny fitakiana fiverenana fitantanana ny nosy eparsa amin'ny malagasy. Atsika ireo nosy ireo na ara-tantara izany na araka ny lalàna na ara-toekarena ihany koa. Ka amin'ny fotoana io zany dia hitan'ny olona rehetra mikasika an'ireo nosy malagasy ireo. Ny antony moa dia izao fantatsika fa bodoy ny fitondrana frantsay ireo nosy any Madagasikara ireo kanefa efa nisy ny fanapahan-kevitra izay niraisy ny firenena mikambana tamin'ny 12 ny volana Desambra taona 7 zay fanapahan-kevitra manery ny fitondrana frantsay amerina nireo nosy malagasy ireo ho any Madagasikara. Efapolo taona lasa zao tsy mbola tanteraka zay zavatra zay mahatonga anay ato amin'ny ACS no manainga ny vahoaka rehetra ho tonga amin'ny fotoana io hanao sonia satria misy taratasy zay ho alefatsika any amin'ny Andriamatoa Ban Ki-moon. Betsaka ny fikambanana sy vondrona maro manao ny hetsika ho fitakiana ny nosy eparsa manoloana io dia manana ny ambarany ny ACS. Ny aminay ACS zany arena zany ka ny fisian'izay le hoe vondrona ry manao an'izao vondrona tsy manao an'izao vao maika mihitsy ary akasitrana zany ary ny ACS moa dia nisafidy hoe lalana le ny ACS dia lalana ara-diplomatika zany satria efa nanantsika io avy amin'ny firenena mikambana le lazain'ny coordonnateur teo noho izany tsy maintsy amafisina io ary atsona ny hery rehetra navaiza ho tonga amin'izany fampisehoana ataonay zany ary indrindra moa ny tena tsinjovina amin'izany dia ireo tanora indrindra fa ny ankizy mpianatra izay tokony ho avy firenena araka voalaza teo hoe mbola anatin'ny 100 taona arena be ao antsika io ka ireo ankizy ireo zany tena ho avy ty firenentsika ity. Anisan'ny asain'ny fikambanana senateran'ny Madagasikara sy ny mpikambana teo anivon'ny CST teo aloha ACS hanao sonia ny fitakianany nosy eparsa izay entiny eo anivon'ny firenena mikambana ny filoham-pirenena Perinasa sy ny filoham-panjakana teo aloha. Miantso ihany koa izy ireo ny androm-panjakana rehetra misy eto amin'ny firenena hanamafy ny tolona fitakiana amin'ny famerenana amin'ny malagasy ny nosy eparsa.